Fa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tokoa manao ahoana ny fenitra rano amin'ireny famonoana omby na ny abatoara ireny, ary manao ahoana ihany koa ny fampiasan'ny firenendehibe hafa momba izany fanondranana ena izany. Mitombo ohatrin'ny anana ankehitriny ny toerana famonoana omby eto Madagasikara raha ny fanazavana ny enti-ministry ny fiompiana malagasy. Misy arak'izany ny ayay mety alany tamingana ny omby malagasy. Raha jerena dia tsy misy hatreto ny fametrahana ireny valabe na ny ranch ho an'ireo mpandraharaha mikirakira ity seritry ny fiompiana omby ity. Hatreto dia mbola fiompiana tsotra ary tsy mbola mahafeno ny fepetra hoe famokarana ara-indostria toy ny any amin'ny firenendehibe toy ny any États-Unis na la France na i Brésil. Hatreto dia i Brésil ny firenena mpanondrana henomby betsaka indrindra maneran-tany ary Inde ny firenena manana omby betsaka indrindra. Raha ho an'ny taona 2024 manokana dia nahatratra 1,5 tapitrisa taonina ny henomby naondrany Brésil ho an'ny tsena iraisam-pirenena. Mahatratra 4 tapitrisa taona ny omby vonoina amin'ity firenena ity ary any amin'ny tsena Rosiana, Amerikana ary Europeana no mitobaka ny hena Breziliana. Raha ho an'ny tsena Europeana dia mitaky ny fampiarana amin'ny fenitra Europeana izy ireo amin'ny fampidirana henomby any amin'izy ireo. Fenitra izay miopana bebe koa amin'ny fanajana ny fahadiovana, fanajana ny tontolo iainana ary ny fenitra ara-pahasalamana ho an'ny omby. Raha ho an'ny resaka famonoana omby sy ny biby fiompy hafa dia efa voarindra ao anatin'ilay fenitra takian'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fiompiana na ny OIE izany, ary ny janoary 2024 no natomboka amin'ny fampiarana izany. Ny fomba famonoana biby fiompy sy ny fomba fikarakarana ireo biby melony hamonoana azy dia voafaritra ao anatin'io toromarika io avokoa. Manaraka ireo fepetra momba famonoana biby ve ny orinasa eto Madagasikara. Fa anisan'ny olana mitranga ihany koa eto Madagasikara resaka famotsiana taratasim-bola izay miteraka olana ihany koa amin'ny fanisana marina ny tsingerina eo amin'ny fiompiana omby eto Madagasikara.